Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotra ny malay misaraka groupe anareo zao ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mystère Nambomiadana. Tantara nosoratan'i Landry Steven. Novelomin'ny Tovo, Volana, Landry Steven, Clément Saloy ary Finiavana. Nandray fiosana anao totosa. Tovo Andriambololona. Studio Ny Prod. Efa vonona daholo ve ny entananareo day? Efa tokony andena itsika avy eo fa miandry an-tady avy any am-piasana fotsiny sisa e. Endry neny a, efa vonona daholo fa zaho mandeha hitady zavatra any an-tsena any a, misy zavatra vidiko izay any. Ay ve, dia aza miandry ela be any ary ianao ry meva fa sao dia ho taraiky eto tsika. Lalana koa manko mbola lavitra raha teo. Endry neny a, vetivety fotsiny any many ka. Arono ary meva. Ahoana izay? Mba aiza ho azy zao toky e. Tô mbola tsy hita ihany ty iziko. Sao manko dia izy indray no ataraiky antsika eto. Tsy haiko fa ohatrany hoe andeha ho any amin'ny namany vetivety izany hono izy, sady anao veloma. Ay, ka andana ary indrira andeha. Dadanareo koa izay efa ho avy. Nandamina zavatra ny am-piasana fotsiny manko no nandehanany any fa tsy miasa izy androany. Ay ve, fa hono ary neny a? Ahoana? Nareo sy dada ve izany anaritra ny toko fotsiny dia miverina avy eo? Eny akia. Hitandry ihany fa ny trano tsy azo ilaozana moa ny fandriam-pahalemana eto andrenivohitra koa izao tsy dia milamina loatrako. Neny koa izany. Maninona e? Raha sompanampy antsika ne eto foana e. Eny ry meva, fantatro ange izany e. Dia sanatria ary ve dia raha sorery no hajanona eto amin'ity trano be antsika ity hozy izy indry? Koa maninona moa? Izy anembe efa zatra tsara ny ato amintsika ihany e. Amin'ny fialan-tsasatra ireo manaraka aky miaraka ny daholo tsika. Fa amin'ity aloha ndrisy toky rery no mijanona any fa sady efa izay koa nge ny fampiresahana isy dadatoa any Ambomiadana e. Neny kosa rangaha. Mba hafa ihany ange hoe mba eo neny e. Meva koa izany. Efa olona efa 12 taona io dia mbola tsy mahasaraka neny ihany. Sa ndritsy andeha izany fahijanona? Isy, aiza koa e. Dia andeha fa le mba hoe tsika miaraka no tena tiakoko. Amin'ny manaraka ho ako. Sady manahirana be izany raha tsy voahomana tsara. Sady lasa manahirana amin'ny dadatoa koa e. Dadatoa koa fe dia aninona e. Izy ary olona tsotra be iny sady dadatoa ane olona zokony neny ihany e. Tena mbola zaza mihitsy ndry ity ry meva ka. Ary efa voambonina daholo ny nareo ato izany e. Oay, iny toko fa tonga. Toky eo? Haihony tsika selarery no mijanona any fa dada sy neny manatra antsika fotsiny dia miverina. Ka efa izay foana moa no fampiresantsika hatramin'izayko. Fa meva izany mieritreritra hoe izy akoatrantsika ary mandeha makany e. Miaraka amin'ny neniko. Tsy mijanona izany ankizy fa manatra antsika fotsiny dia miverina. Andao moa neny a. Izany a. Eny ary e. Aleo fa resahana dadanareo rehefa tonga eo dia hita eo e. Hoe, zay ahay. Zay aloha fa andeha kely vetivety aho izany a. Tena be dongodongo mihitsy nge ty mieva kely ty e. Fa andeha ho aiza indry? Andeha ho any an-tsena vetivety ako. Ay, dia mba hitindray zavatra izany soko rehefa miverina indry a. Eny ary e. Toky a. Mba jerijereo tsara meviny rehefa tonga any nareo da. Aza manany amin'izany ihany ka. Fa aleoko ary aloha izany mba hanomana ny entako fa efa miandry an-dada izany sisa antsika dia efa mandehako.
Efa vonona daholo ve ny ankizy ato rorotsy e? Ay, tonga ianao. Efa vonona ka. Fa meva zao no mbola lasa nijery zavatra kely any an-tsena any hono. Ay ve? Ie. Ary ianao to mbola tsy taitran'izay andeha akory. Tsika ne tsy hitondra fiara fa taxi brosy no andehanana any. Sady tsika mila miverina androany ihany fa ny asa koa tsy azo avela. Tsika ne tsy dia misy zavatra homanina firy e. Fa mety mihitsy izany ka. Aleo mandeha taxi brosy na dia hoe mbola somary mandeha tongotra kely aza rehefa tonga eo amin'ny toby fiantsonana. Lalana makany tonga ho Ambomiadana koa ka tena mbola ratsy e. Ka izay indrindra ma? Hitan'ny neny fa izay dia tonga. Ay. Oay, ve dady efa ato e. Ie, bisou an dada aloha ndry. Izy io anery aja dia tena be dongo mihitsy e. Lainga n'izany ry dada. Fa misy inona e? Zakambo mba niteny aneny hoe tokony mba mijanona miaraka aminay any izy dia neny tsy mety. Ay, dia raha tsy avela meva miverina izany neny dia iza nanao ny rarary tao an-trano sy anjo ny tranontsika. Rasoko. Fa ngamo rasoa miasa rehefa tsisy ato tsika e. Dada koa izany. Aleo moa izy mba hijanona hiaraka aminay e. Aleo ary zary aja raha pitsy vao mody fa ianao izany no miverina androany any a. Eny ary be dongo mihitsy anie ity zanaka dada ty ka. Ontso. Ary andana ary mimana daholo fa taraiky eto tsika. Neny eo. Ahoana? Reraka be za ka. Anomboka sady indray ndry ry meva. Tsika aza mbola sy tokany amin'ny dada tora-bara akory dia efa taraina sady ny atao ndry. Mangina teo ela ry toka. Fa mbola lavitra be nga izany toerana misy any dada tora-bara izany ry dada sy neny a. Tokoa moa i meva tamin'ny mbola kely no taty farany. Hitako tsy madadidy ny lalana makaty intsony. Hita ho ary dada ka. Tsy zava-patantsony ny aty ambanivohitra na dia kely aza. Matoko eo ela ry toka. Kay marary ange izany ry meva e. Izay dia tsongona mafy ery ilay olona. Ka ela tsinona tsy mba mahay mihitsy raha tsy manana ihany ohatran'ioko. Mipetra tsara ho anareo da fa tsy mila misangisangy eo. Avy eo dia rafitrady indray. Fa ohatry mampatahotra be dada sy neny izany lalan'izany ka. Aty ve izao tsy izy biby olona? Ie, tena misy akety sady tonga dia le mihinana ireny mihitsy a. Zaza mampatahotra azy ela ary toka e. Laingana izany ry meva fa tsisy inona izany aty e. Aiza hoe ry aja le rano anaty kitapo any fa ohatra mangeteta be izany a. Aty ary. Fa sao dia mba tokony hijanona hiala sasatra kely aloha izany sika ry zareo fa tena lava anie izay lalana vitantsika hatrany amin'ny nanajanonana fiarantsika izay e. Io indray ndry ry meva le dongodongy a. Efa kely ange sisa dia tonga e. Hitandry, afaka n'ity lalan-tany kely ity tsika. Izany hoe ity lalan-tany somary voarakotrakotra ala ity dia miakandrefana kely tsika dia tonga. Ka mbola lavitra be ve dia sady za koa izany nona be. Tena mandreraka mihitsy ity. Orneny a. Ahoana e? Tena tsy ho tamana ity meviro izao no mitohy. Rehefa tonga ny amin'ny dada tonga misy hatantany ohatran'izao. Sady tsy maintsy manao rarangy rehefa tonga fa tsy vita mipetrapetraka sy midongodongo zavatra ohatran'izao atao meva izao fotsiny e. Mandreraka mihitsy. Mangina eo koa elahy e. Elahy nga mahay mandro sakafo no za. Aok'izay e. Nareo tareto koa. Ajanony ihany izany resaka izany fa dada toa mahafantatra izay tokony atao sy vitanareo sy tsy vitanareo rehefa tonga any. Hita ho ary dadako. Meva. Ahoana izay ry dada? Io le tanàna io tazana eto io. Io no antsoina hoe Ambomiadana aminy. Ay e. Mahafinaritra be kay. Sady tanàna maromaro kely mihitsy izany mandrafitra azy izany a. Feno tambary eo ambany tanàna. Ay. Dia misy ranokoriana mahafinaritra koa iny andrefa ny tanàna io. Tena mahafinaritra be izy izany. Ve ohatran'izao ny aty e. Fa tsy napozy meva mihitsy ve? Eny lesy e. Taty angeky neny no mipetraka hatramin'izay ry meva e. Izany ve? Ie. Tena tsara be.
Tongotsika ato misy any dadatory zareo a. Odio aizany olo le oay tonga soanareo. Manahoana raha zoka? Manahoana nareo efa mianaka? Tonga soa aty aminay zany e. Salama tsara zay ry dadatoa. Ary meva ho azy zany maninona tsy mba miaraba amin'ny dadatoa akory e. Eno a? Manahoana dadatoa? Manahoana retsy ry meva kely a. Lehibe sahady ndry ty a. Aiza koa? Ie, fa andao aloha e, mandrosoa daholo. ka androzy tokoa moa zany zay ranotra. Dia inona hono mivavao aty amintsika aty izay elaela izay e. Tsy dia misy vaovao ry aty fa mangingina sy milamindamina e. Ny fikarakarana ny fambolena sy ny fiompiana zao no malaza aty amin'izao ko. Ay, tsara kosa zany ko. Ie, Foana ary dadatoa. hoe ahoana? Ary mba lasa aiza daholo aho zany ary nentonoro sy ny ankizy atao trano toatra ny mangingina. Ay tokoa moa tsy mbola niteneniko anareo. Teraka tamin'ny fakomaly vero le vavy matoako dia lasa nampifahana azy ihany nentomo le faralandray lasa ny amorontsiraka any niala sasatra niaraka amin'le namany mpiara-mianatra aminy ireny e. Ay, Hitanareo koa moa fa vanim-potoana fialan-tsasatra raha teo zao ko. Dia arabaina aloha izany na azo vahiny keliko. eny tokoa ry dadatoa. Misaotra e. Fa zay moa zany ty tonga indraiko. Sady hafa ihany inginy miala sasatra ty ambanivohitra ty ry dadatoa e. Zany ve letsy. Tena hafa mihitsy. Se koa dia mahita lazaina ka. Tena mahafinaritra mihitsy aty ka. Ndrivotra madio, ny biby fiompy miadana tsara. Hita ho ary dadako. Ary fa maninona ho azy zany meva ny to tsy ahita teny mihitsy e. Tsy hoe misy inona ka. Vavariana be fotsiny any mandinika ny tontolo manodidina. Tena kanto. Tena tsara be sady milamina be koa. Marina mihitsy ankizy zany a. Ohatra zao ny ty ambanivohitra ty amin'ny dadatoa. Neny eo. Ahoana ki? Maninona angatsika raha mba taty no mipetraka? Fa nga tena tia meva be mihitsy ony aty izany e. Ieko, sady mahafinaritra be ny tanàna aty. Meva kely koa le retsy a. Ary inona ho any vaovao any andrenivohitra any aloha e. Tsy dia misy inona any ranotra fa dia rotoroto lava foana. Zany ve? Ie. Fa dadatoa marina ho azy zany dia tsy mba mandalondalo any aminay mihitsy e. Tsy zany kifa mbola sahirakirana kely zao a. Ny fambolena aty zao ny tena mbola manenjinenjika kely fa rehefa milamindamina manaraka dia makany any zay e. Eny ariko. Fa tena misaotra betsaka aloha ranotra tamin'ny fandraisana fa tena mahafinaritra. Tsisy isaorana ka. Fa tsy maintsy miverina rehefa avy eo ihany manko izay fa tanàna koa tsy azo avela rera aminy ny asa koa tsy maintsy enjehany. Fa nanatitra anazy dakely fotsiny tena ny antony andehananay aty sady mba mamangivangy. Zany ve? Dia andeha sady ve zany nareo? Neny eo. Ahoana ki? Tanary neny raha hiverina hiaraka amin'ny dada androany fa tsy maninona e. Ay, Tena mampiomeana mihitsy koa meva aty ka. Rehefa hijanona indray neny dia alefa ny mody. Elako ka mampalahelo indray dadako. dia hiverina hiaraka amin'ny dada indray izany neny dia tsy malaheloelo a. Sady dadatoa io anie mahafinaritra be koa e. Endry neny a. Ka raha izany dia ndraso kely vetivety ary fa misy zavatra mba meko anareo e. Dia izay izany ry meva. Endry tsara ty a. Dia mba mahaiza mifankatia tsara nareo dahakely. Eny ary neny a. Ty hoeto anareo any e. Hoay, to vatotra koa be anankitelo. Tena misaotra betsaka ranotra fa sady mbola misy vokatra ny tany koa reo a. Tena misaotra betsaka ranotra. Hita ho a, misaotra betsaka razoka. Sady mbola menao voandalana koa izay tiako. Kely reny fa nareo koa zany. Fa leo ngamba izay angadadalana amin'izay aloha hoe. Endry tsara nareo da. Sao dia nahirana ny dadatoa aty. Aza matahotra ianao ry dada fa endry tsara zay a. Aleo ary ho ateriko kely atsy no nareo e.
Ka vita iny ny sakafo hariva fa afaka mamonjy fatoriana amin'izay nareo da le efa natondroko teo iny ny efitrano misy anareo. Misy fandriana roa ambony ao, sady sao de reraka koa mantsy nareo dia tokony makainako. Za nga mbalory dadatoa kelikely vao atoroka. Za tonga dia andeha atoroka. Soava mandry daholo nareo. Eny ary anaka, soava mandry ianao. Fa tsika very dadatoa mba afaka miresadresaka kely aloha raha mba mety. Tsy maninona mihitsy le roa. Ka hoeto ary ny resaka tian'izay atao fa mihaino ahy. Ka tsy zany rery dadatoa fa saika mba nitany kely aho hoe eta mbo miadina eto moa zany misy zavatra fadifady na ohatra hoe zavatra tsy azo atao. Ay ve, raha ny eto amin'ny tanàna misy atsika aloha tsy misy fa hitan'izay moa le rano korineria rehefa ny tanàna io. Dia misy fary voadidina ala sy aram-bato izay eo. Asa nahitan'izay io? Ay, ie hitako toy ka. Fa misy iny ry dadatoa? Fadiko soa io toeran'io e. Tsy azo atao mihitsy mandehandeha eny raha vao ohatra ny hoe mihinana kisoa, indrindra moa ny mitondra kisoa eny. Zany very dadatoa. Eny e, tsara ho fantatra ihany manko zany ko. Zay hipetraka eto. Zany mihitsy anaka fa ay moa mbola tsy fantatry se tokoa ny tantara momba n'io rano io. Indrindra fa le fary voadidina ala sy aram-bato io. Eny ry dadatoa, tena mbola tsisy zava-pantatro. Fa mba afaka lazalazainy dadatoa anavy fa ohatra mahaliana anany izy zany. Ny tena tsara kokoa nefa zao dia nareo da mihitsy ny tokony haino an'le izy fa meva moa iny efa lasa nandeha natory iny e. Fa aleo izy loha andeha atory ihany fa tsika seno resaka eto e. Sady izy iky nge dadatoa tena be torimaso mihitsy e. Ay ve? Eny e, fa zao ary le tantara le roa. Io fary io anaka dia tena mifono zava-miafina mihitsy e. Tsy mety ritra zany mihitsy izy io na dia amin'ny vanim-potoana ny lohataona be le tsy misy orany ireny mihitsy aza. Ary tena masidolo be mihitsy io fary io a. Tsy misy samakeny aza ny olona na dia efa zanatany eto aza. Zany very dadatoa. Toy izany efa ohatra mahaliana be anay izy zany. Ka zao e, tia ny tena zavatra tsy takatry ny saina niseho teo. 20 taona lasa zay anaka dia nisy tovovavy ray izay avy any andrenivohitra nanao fialan-tsasatra taty amin'ny fianakaviany taty Ambohimiadana taty. Nandehandeha teny amin'io toeran'io izy tamin'izay. Ndrisy nefa fa namony ainy teo izy raha sendra mba natoritory teo ambonin'le vato amoron'le fary io. Nisy tadio tsy fantatra hoe avy aiza fa izay tadio izay nitondra azy niletika tao anatin'io fary io. Andrekako io. Tena lalina zany a. Toy izany hoe natao ny fitadiavana rehetra fa niala maina e. Tsy nahitam-boka an'izany ary tsy hita tsony izy mandraka ankehitriny. Very tao le tovovavy. Maro nefa ny milaza fa matotoany no monina sy mipetraka ao anatin'io rano io. Ny sasany indray nefa milaza fa zazavavin-drano no monina ao ka dia maka ala vahiny. Eny e, tsy fantatra mihitsy izay tena marina amin'le izy e. Fa misy milaza indray fa isaky ny amin'ny 12 atoandro eo dia mahatazana tovovavy mitanondrika sy mitoloko mipetraka eo amin'le vato amoron'le fary io. Tena marina an'izany a saingy ahoana ry dadatoa? Tena tsy sahala eroa. Fa zao ry toka fa adio a. Ary tena tandremy fatratra ny mandeha eny fa tena mampidi-doza. Mba lalina indray zany tantara zany a. Eny ry dadatoa, voaray izay fa misaotra anao nampahafantatra e. Fa tsy aleo ve tsika mianaka aloha atory amin'izay fa tena efa alina loatra tokoa ity ny andro a. Eny ary, soava mandry ianao dadatoa. Andao ary dia ao amin'ilay fandriana leny resahako teo e. Eny ary. Toka, mila mifanampianao re za fa mijaly e. Mba hampio re za fa mijaly e. Oay, fa izy ianao ry tovovavy a. Tena tsy mahafantatra anao ny za e.
fantatrao ihany re za fa mba ampiolo za fa mijaly mba hafao tato re za fa mijaly Ka inona ary ny azoko atao anao e? Inona ny azoko anampiananao? mba alefo re za tena mijaly ane za Ka tsy hitako angeka izy atao amin'izao e. Atsana be sy rano no manasaraka atsika. mba havoty re za raha sitrakao tena mijaly re za Aleo ary fa ho avy ahy tena tsy mety afaka eto ange za e. veloma ianao veloma fa lasa Aza mandeha anao fa endraso aloha endraso ho aza fa ho aiza ianao efa mezaka nohinana e za aza mandeha ho aho oay ary tohatra miotsaka ane zany tany ijoroko zany tena lasy ty vonjeo ary fa maninona ary toko izany nohatra ny miorakoraka be andraso mihitsy aloha ariatrako ny jiro aleo aloha jereko amin'ny fandrinanao mihitsy ka toka fa maninona lahy marina raha mahaloha peo izy fa za fotsiny mivandravandraina ohatrany hoe tsy tompony tenany izany izy aleo aloha te fahako kely mihitsy ny tariany fa ohatrany hoe olona verisaina izany izy ity ka kay fa aiza zany toka fa inona nahazo an'lahy teo ato an-trano any lesy lahy fa ho aiza moa tena zay voatsaroako inona ny tsaroany lahy tena ohatra ny nanofo latsaka tany anaty antsana misy rano beky iza dia nisy vehivavy tsy fantatra zany nila vonjy tamiko matory lesy fa ohatra ny nofo rehetra ihany izany ilahy koa ngamba mandeha fa saina lavitra loatra sady lasa ny sainalahy koa mamoriporiny eo aleo rangaha tsy lasa zavatra betsaka meva fa raha fandiniako azy iny dia ohatrany hoe tsy no fotsiny fa zavatra tena misy antony mihitsy iny aleo moa dia kena fotsy loha izay teneniny zoko to lasa saina be lahy matory io fa reraka be fotsiny lahy dia lasa mamoriporina ny saina nofo ohatry ny nofo rehetra ihany iny sady zao koa ane mbola tena alina be fa firy marina moa k'izao mbola vo misasaka ny alina mbola vo ambroambe folo mahery kely fotsiny matory fa tsy maninona izany lahy zay fa monjo ny fandriana koa ena re soava mahalo kiry meva maraina sahady tia ny andro tena vetivety izy zany maivamaivana ery sady afabizana tsara oraka izy mifoaza amin'izay sakafo maraina aloha tsika way manahoany dadatoa manahoany ry fa nga dadatoa efa namasaka sakafo maraina sahady zany kiny aty mba mivoatra fa ataovy aloha reto sakafo reto fa mangatsika ihany dia tena nateriny dadatoa aty mihitsy veko ao rehefa tsy maninona zany otry ary toko ve mbola tsy taitra to mbola matory be mihitsy aleo aloha fo azoko mihitsy ilay be torimaso be io toka foaza amin'izay lahy efa maraina ny andro aleoloha atory raha mbola matory izy fa tsy maninona zany anaka efa maraina sady ny andro io fa taitra ka manahoany dadatoa manahoana ary sery toka ao aloha misakafo nareo da ary tena nahatafa fo maraina mihitsy ny dadatoa zany nga hita fa efa zatra anaka ay za mako andeha kely hoany atsena any vo maraina zao io dia andeha hividy sakafo biby fiompy kely ireo sady hividy arina asianany sasany fa efa tena mitady tsy ho atonina manko izao fa misy voavoy sahady indray aoko dia avy any dia tonga dia makany amin'ny fokotany fa misy taratasy ho karakaraiko kely izay ihany
Tsy maninona nke zany dadatoa fa afaka miaraka amin'ny dadatoa any zah e. Zany aleoka amin'izah dadatoa nandeha andro fa zah mba te ahita tsena sy tanàna ty toko mba efa nahita ihany. tianareo koa rakizy. Io indray ndiry meva. Aleo ary zah dadatoa nijanona fa aleo meva no andehany fa saika ny tany hoe raha misy raha tokony ataoko dia tsy maninona fa mandeha nareo mianaka dia afaka miaraka makao dia zah afaka metrahany dadatoa raha izay tokony atao keto e. Saika hoe avy any dia hiaraka kakatay any atsinana tanàna any tsika mianaka raha mety. Ay ve hitako aniny tandry dadatoa any e. Maninona moa raha tonga dia zah mandeha makao fa zany ndray ve mbola indrasana ny dadatoa avy any an-tsena sy manao karakara taratasy any vao hiaraka ho any indray. Karaha tsy mampaninona an'se dia mandehana re tandreny fotsiny nefa sao dia maharatra amin'ny famaky any ny tanana. Aza matahotra dadatoa fa haiko zany ka miomana ary meva fa vita ny sakafo maraina fa hiaraka tsika zany eny dadatoa tena lasa ihany saiko mandinika ny zavatra nambarany dadatoa maly alina iny tandremo manitsaka na manamorona n'io fary misy riandrano io fa tena masika lolo be ao dia mety ho marina daholo ary ve zany zavatra tenenina izany tena tsotsiny ohatrany tsy andry amin'izany fotsiny eritreritra ka aiza ve rangaka tonga hatrany anaty nofoko mihitsy le izy nahita tovovavy mila vonjy aho sady mahagaga dia misy antsana sy rano manasaraka anay dia mety ho inona reny ny anton'izany zah koa tia variana mandrevireveto fotsiny fa aleo aloha alaina amin'izay ny kitaika tsy maintsy ataoko aloha izay hatavaverina amin'ny 120 sasany any an-trano tsy maintsy andeha atsokosokiny amin'ny fario zah amin'ny 12 hijery an'izany tovovavy izany sady anamarina ny tena zavatra misy eny tena ataoko rangaha zay tsy maintsy fantatro ny marina lasa zao manana hoana ary izay izy dakely any ambanivohitra any amin'ny dadatoany hany to tena tsapako manginy ery rehefa tsy oro zareoko mevakely moa ny tena mba manala ny fahangina anatiko ohatra ary andeha ho aiza ianao tia to maikamaika be ery tsy zany aky fa anomana netako fotsiny za dia andefa voahiraka lehibe ako maika be koa zany ve fa voahiraka ahoana koa mba tampoka koa zany ka dia ho aiza zany ianao any amin'ny porny tamatava aky oy misy entana tonga any dia za mendraikitra an'lay izy zany mba enjana kosa ny ataony lehibe anareo zany ka tsy mba misy fampiomanana akory fa tonga dia lasa ka tampoka be aky ilay izy fa izay lay asa dia tsy maintsy atao aloha zany ve dia ianao rery zany no mandeha makany misy namina miaraka amiko any ka dia firy andro zany nareo no any tsy ela be ka 2 andro ihany dia miverina fa ao aloha mba ampikely anomana an'ilay toetako reto ao ary fa ngah moa zany ianao tsy sakafo atoandro izay vao andeha tena tsy hihinana ntsony angamba aloha ka tena maika be aleo any an-dalana mihinana endray ariko dia angina kely reretondray aloha zany zako ka asany zany sery asany andehanako any fa naza koa zange mba malahelo oatra anao eny raha ry soa lesy dia ho tsara mandroso tsara miverina koa tonga ary dadatoa otry ary tena nahazo betsaka nese zany ao aloha ampidinina aloha ao zay arono ary meva mba lasa izy ary dadatoa
efa nahitankizy kely ny namana vavy kely mitovy aminy izy dia lasa nandeha ny lalaon'ny karenjy ihany. Fa efa nilazaiko fotsiny hoe tsy mahazo mandeha lavitra fa izy manko mbola vahiny etiko. ay ve tsy maninona zany ary dadatoa va za io koa nke ohatra ny andeha sasa kely nandoha rano any aloha fa ohatra ny tena tsemboka be mihitsy anakaiky mifatsakana any zany no andeha. Tsy maninona zany anaka fa mandehana ary zay raha aloha fa lasa io raha mba fantatro dadatoa matsy fa za tsy andeha sasany ampatsakana zany fa andeha eny amin'le faria fa firy marina aloha zao teny famborombe folo ralatsaka fe fa ny marina. Aleo andeha malakilaky aloha sao dia taraka eo ka. Zakazaka zay efa vitako ohatrany an-tanàna zay tohatra matahotra eny nefa ohatra misy ery manosika anay izotra makany zany. Tia fa efa manomboka manaka kely le aram-bato be manodidina le rano. Aleo aloha tsy androso be fa atao tazan-davitra ihany ka fa firy aloha zao teny efa latsaka kely fotsiny 12 ora. Aleo aloha ka malomaloka kely atsapotry ny tsy azo lehibe tsy fa tena mikaingaina koa zany andro zany Oay 12 ora katroko ny andro ary toa lasa misy rivotra be tampoka teo. Lasa mandrivotra be ny andro. Andraso hoe anatina moramora dia hitazana an'izay zava-misy ao. Aleo eto. Oay ary toa lasa manompo mahety be tampoka ny izany rano zany nefa dia tena nadio nangatsakatsaka izy teo. Tena avava ty marina ka. Oay fa masoko ve mandrosa tohatra mahatazana tovovavy mipetraka eo ambony vato io amin'ny avaratra kely sady kotsa be ny izy zany tena ohatra ny mangatsika izy fa jereo fa mihovitrovotra be. Tena mahagaga zao ny andro nefa mafana nefa izy tena mangovotra be. Tena ohatra ny misy ery avava zany manosika anatona azy aleo rangaloha anatiny eny aminy eny dia resahako izy tena midobodoboka be koa zany foko zany. Aleoloha andeha malakilaky kely. Tonga aleo rangaloha ampiresahako izy eo maninona rereo tenao io fa nitraka izy dia mibanjana tsara ary mangano hoanikena ny masony zany fa izy ianao tokony anarako ka fa maninona rereto ndry ary mangatsika angandro izany tohatra ny mangovotra be. Oay tena tsy namaly izy marina toa nondraraka tamin'ny tava fotsiny ny ranomasony. Tena malahelo ny izy zany raha fijeriko azy fa ty aloha anao vakina akanjoko raha mangatsika indry misaotra faonoa iza ny anarandry Norisoa ny anarako. ay dia maninona rereto indry Tantara lava be momba an'izany zany fa afaka mba lazalazainao anao fohifohy fotsiny ve toka mila mifanampianao faran'izay aingana ingabe raha maromanga ingabe raha maromanga ihany izy rery ihany ny vahaolana ary to tonga dia fatany hatramin'ny anarako mahagaga zany oay fa ataonisy rivotra be tampoka teo koa tena nentiny letika any anaty rano any izy tena lasa any izy tsy hitantsony miverena miverena kia
fa taiza foany seritoky a ka tsy zany ary dadatoa fa mba nanaroatra kely nijerijery amin'ny tanàna manodidina sady no hitanao fa efa hoe mba nisaika kely tany Andoharany nge za teo e. ay io misarina io ny variny se meva kely efa lasa miverina ny lalahoany ray zao. Ay ve misaotra ry dadatoa. mahazo toa ary Tena nahalasa ny saiko ihany ny zavatra hitako teo iny a. Dia ho anontaniako any dadatoa ary ve hoe iza moa izy teo? Ngabera maromanga. Tena tsy maintsy aloha ny atao hoe te hanampy an'iny tovovavy iny a. Nefa mahazo azy ange mbola tsy fantatro mazava tsara e. Tena mampalahelo ahy nijery azy toloha kely teo iny. Ny maso manganohano kely. Fa ny zavatra tena mahagaga sy mahalasa ny saiko dia tovovavy very tao anatin'io rano io nefa efa 20 taona lasa zay. 20 taona lasa izy nitsita dia voatazon-javatra tao ihany koa. Dia ao anaty koa moa zany hoe 20 taona zany izy tsy tao dia mbola hijanona tanora kely foana ihany ve? Raha fijeriko azy teo mantsy zao dia eo amin'ny 20 taona eo iny. Dia inona moa zany ny antony tsy andosirany rehefa tafiakatra eny ambony eny? Tena tsy lolo ranga iny a. Tena olona nofo sy rano no hitako teo. Tena misy tery-goavana ty ma. fa inona ny mahalasa saina be any seritoky anga tsy tiany sely aloha ka Tsy zany mihitsy ry dadatoa. fa inona fotsiny ary Ka tsy zany ry dadatoa fa misy fanontaniana kely saika mba hanontaniako anao zay a. hoe ahoana ry toky? Hono ary dadatoa? Mahafantatra olona tsoina hoe ngabera maromanga ve ianao? ngabera maromanga? Fa ataony se inona izy Ka mba tiako fantatra fotsiny ndre ry dadatoa. olona tena lavitra be atsika nge zany se any andrefana be any no misy azy fa taiza ny nahafantarany se an'izany Aleo aloha mody mandanga kely ka tsy zany ry dadatoa fa nisy olona mifanina tamiko izay dia nanontaniana dia navaliko azy moa hoe tsy fantatro izany olona zany ko. eny ary fa andeha kely aloha fa avelako eo se Eny ary dadatoa. Fa misy inona ary tena ohatran'ny hafahafa be dadatoa teo iny a. Tena misy zavatra feniny amafy mihitsy. Tonga dia mivalo arika mihitsy indrindra vao niteny hoe ngabera maromanga. Tsy maintsy ho fantatro ny mariny e. Andeha ho tedaviko izay olona izay. Tsy maintsy anontany olona fa tsy maintsy misy olona mahafantatra an'izay e. Tsy miandry ela fa sao dia sao ihany dia lasa. Fa firy ary zao andro zao e. Ohatry marina raha tsy efa tena amin'ny 3 ora folakandro. Tia lalatany be ty foana aloha zany ny arahako. Marina mafy raha tsy tena mangina koa ny izany lalana zany e. Aleo rangalo mandeha fotsiny dia teo izay hafarany a. Fanorisoloha zany dia voapirofo loatra eto fa tsy maty izy e. Raha fahazoko azy dia voatazon-javatra fotsiny izy. Fa raha ohatra mantsy ka matotoiny dia tsy voakasiko zany mihitsy. Fa efa lasa lavitra ihany aloha za zany a. Fa tena angazana aloha zany toerana zany e. Tena tsy ahitana olona na dia ray aza. Bozaka maina dia vatovato ny tena mameno lalana aty. Tsy misy miempotra zany ranga eo a. Tsy maintsy ho toizako hatrany ny diako. Oay le ty e. Tao tapaka eto koa za ty lalana ty. Dia inona zany ny ataoko? Aleo aloha akakaina kely etsy amin'itsy malomaloka itsika. Sady mandinika hoe inona ny atao manaraka. Dia ahoana re zany e? Iverina ve zany sa? Efa natomboka rangaty dia tsy maintsy faranana. Tsy misy miempotra zany intsony ao.
oay le ty e fa atao misy rivotra be sady misy tadio be tampoka zany koa. Zovy moa ianao io ny samiditra ty amin'ny tanàna. Fa iza koa ary zany e tena mampatahotra. Zovy! Tsy mahita olona na de ray aza. Zovy ianao io e, ary maninona ty amin'ny tanàna koa ty. Tena matahotra marina. Miorona daholo ny hodi-dohako, malemy hatramin'ny lohalika ohatra. Ary toa misy olona iny, ary toa lehilahy efa antitra be mitondra tehana kely. Inona nataonao aty? Ka tsy zany re tompoko fa ahoana? hitady an'izany ngabe raha maromanga zany tompoko. Mila azy mila mifanampiany re tompoko. Ka inona zany ny fanampinao ilainao aminy e? Fa fantatrao koa zany olona zany tompoko, mba toroana ary azafady indrindra fa tena ilainy e. Zany ngabe raha maromanga aminy. Ka inona ny fanampina ilainao amiko? Lasao fa mihaino an'ilay kely ah. Ay ve anao e? Eh, Zany re tompoko fa norsoa amin'ny farinam-bomiadana. Tena mila anao izy, tena mijaly izy. zany. Oay, ary toa tsy namaly intsony izy fa midina teo ambonin'le vady dia manatona moramora. Ary ohatrany tsy mandeha tany any izany tongony izany e. Tena mitsingevana, tena mahagaga izao ka olombelona ihany ary ve ty sa inona e? Fa izy aloha dia tena efa antitra e, nefa ohatrany manana hery hafahafa izany. Fa iza ho ahy ianao ry le kely ha? Toko tompoko no anarako. De taiza ny nahalalànao ah? Toy izao tompoko no nahafantarako anao. Lasao! Ay! Ndao ary anaraka! Andao ary tompoko. Eh, Oay, ndraisina ny tanako. Na za koa azy ohatrany hoe lasa mitsingevana miaraka amin'izany. tongotsika! Ay e, oay, ary ohatrany ny hafahafa be ny izany trano izany e. Toa voarary vato ohatrany dia any anaty fasana reny. Midiry se! Ary soreto ny kiraro. Eny ary tompoko. Eh, Ay ve malalaka be ohatr' izao e. Misy labozia misa 7 manazava ato anatin'ny trano. Ny efatra ny anjoro moa ny 3 eto afovoan'ny trano. Ary inona koa ary zany fofona hafahafa be manempotra be zany e. ka mipetra se! Petra! Eny ary tompoko. Eh, Ohatra, ary fa inona koa ary zany atao zany. Ohatra ny kongonina amin'ny zavatra tsy fantatra zany. Kongonina tsy fantatra hoe ahoana. zay! Norso mo ny anaran'ilay sasavavy teo. Eny tompoko, norso. Ka zao ary no isy e. Misy lolon-dranomasika ao anatin'io fary io. Ka ataony soronao io sasavavy io fa ho tany-toerana. Ary efa tombotra ny fotoana hanatanterahany zareo an'izany. Zany ve tompoko? Dia mety mbola azo tenena ve ny haveloman'io zazavavy io? Amasiny ny fary io vao avelan'ireo lolon-dranon'ireo ao izy e. Ay, Amin'ny tsinam-bolan'izao no hanatanterahana an'izany. Fa mbola velona tokoa izy. ay, Efa mitady ho vononindreo satria manohatra ny zareo. Fa afaka mandeha alohanao fa asehoko amin'ny fahitana manokana rehefa ilaiko ianao. eny ary tompoko. Ariako-pio amin'izay ny masonao. Manisa 7 avao ahirato ah. Eny tompoko, zao. Isa 2 3 4
5 6 7 oay to efa aty tanàna sady a tena mahagaga zany a tena mailo le ngahapera maromanga fa tena efa mena masoandro sady aleoloha sy nazakazaka kely amoja ny trano fonenana ka efa sasamiandro zay meva sy dadato lasa zao e. fa taizy sery tokony zao vao miditra ny trano a marina raha tsy mahampitaitaina mihitsy a taiza sy taiza daholo zao ny tany tsy efa nalehana ny tadavana ny se fa tsy fantatra hoe nakaizy se meva zandry ny se zao any miodikodinera ny tanàna any miaraka amin'ireo namany mitady any se zany aloha dia tsy ilaza na inona zany e ataoko tsy misy mahafantatra ny zavatra ataoko tena lanaika ary dadatoa tena efa voatetina daholo ny tanàna fa tena tsy hita hoe nakaizy izy efa tonga ao izy e zany very dadatoa efa lasa niditra ao an-trano ao dia taiza hono tsy niteny firy izy fa tonga dia lasa niditra ao an-trano ao fotsiny e zany ve aleo efa hidirako aloha azafady kely aloha dadatoa e ndao anaka fa taiza moa zany lahatyiry toky marina raha tsy tena efa mampivadika doanay mihitsy ndry koa zany dia efa masikery tsy taiza korakiza fa teo ihany rehefa manaraka azy toky mba mitenena ihany eny rery meva ary anjara laza ao mamely lafy fa za tsy mavita tsony efa reraky nitady an'laheran'ny tanàna ndry koa zany dia faly nanaroatra nahy fotsiny ka eka adalanilany te ho lava tongotra any ataovy io fa tsy eny ary aleo fa ataoko zany koa no ifamaliko eo fa leo tonga dia ataoka eny tsy mametsiny amin'ny meva ina aloha za vese fato eny dadatoa zany hoe saika mely lafandroantsika sakafo hariva mihitsy mantsy za io fa zao ry toky ahoany sery dadatoa ny tena mba mahalasa ny saiko ihany dia hoe taiza nahafantarany sy angabera maromanga ka za koa ngery dadatoa voasaika nytany anao eny mba tantara ho anahy marina hoe dadatoa hoe iza marina zany olona zany fa ohatra ny tena mahaliana meo rano keo lary aloha io amin'izynga eo akaiky ny se io le rano tia rery dadatoa misaotra ka zao ary dia noho tsara ngabera maromanga dia mpitaiza olona teto amintsika tamin'ny andro fahiny manatona azy daholo ny olona rehetra mananolana ohatra hoe marary sy ny sisa ary tena mahavaolana mihitsy izy ary tena mpanasitrana koa ary mahalala ny zavatra mety ho avy ihany koa izy io zany fadiko soa nefa teto ambomiadana ray manontolo tamin'izany andro zany ary tsy nisy tsy nalala an'izany ary dia samy mitandrina n'io fady io daholo mimponina rehetra teto anefa ny nanomboka ny tantara inona zany ry dadatoa ndray andro dia nisy mpiavin'ila ravinahitra teto ary dia nanimbazimba ny asin'ny tanàna ary zareo rehefa tonga teto efa nampitandremina fatratra ihany fa isy lozanjo azy raha mini mandika an'izany izy fa tsy nirara iny zany ngabera maromanga aza moa dia vakivavana nirak'olona foana mpitandrina ny zareo ny zavatra tena fady nataony tamin'izany moa dia ny fitondrany kisoa niditra teto matetitetika mihitsy nanaovany an'izany fa tsy nirara iny finonompoana hony zany ary dia nanomboka ratsy tamin'olona teto amin'izay ry zareo fa ny zavatra tena nahagaga sy nampivarahotsana ry se dia nanjavy ngabera maromanga taorianan'izay tsy hita niaraka tamin'ny tranony fonenany zany very dadatoa tena mahagaga tokoa zany fa toy izy any fa ohatra ny mahaliana be izy zany tsy ela taorianan'izay nefa dia maty nisy nanakenda tao an-tranony ireo olona mpiavy ireo
maty tamin'ny fomba hafahafa mihitsy e. Andrekako. Nanomboka tamin'izay dia lasa nakahala vahiny teto amin'ny tanàna Nambomiadana ity. Indrindraindrindra moa fa eo amin'io farihy io. Tsy isy tafavoaka velona eo zany niza raha tsy manao fombafomba alohan'ny idirana eo amin'ny toerana io. Tena enjana zany tantara zany ry Dadatoa. Dia tena tsy hita mihitsy hoe zany izay naleha angabera maromaro ry Dadatoa hatramin'izao. Tena tsy hita intsony izy rysea. Nanjavona tanteraka. Ay, ary fantatrao ve ilay tovavina telo le rano amin'ilay farihy ry Dadatoa? Norosoa zay no anarany. Zany ve? Dia mety mbola hoe azo eritreretina ve ry Dadatoa hoe mbola haveloman'izany tovavy zany? Ohatra ny sarotsarotra inona ihany zany rysea. Karaha ohatra hoe mba nitahirizin-javatra fotsiny izy ohatra, tsy haiko. Eny efa naheno tranga nitovitovy tamin'io ihany aho. Nisy an'izany hoe ngarakoto zany nanjony teny amoron-drano teny. Nalainy zazavavin-drano izy tamin'izany. Efa 3 andro izy tany foana fa tsy maty nefa izy fa mbola velona soamatsara ihany ary mbola any izy zao. Mbola miriaria any soamatsara. Zany ve? Mahagaga zany a. Fa raha hoe taona maromaro zay kosa lorsea. Sarotra inona ihany a. Tsy ry Dadatoa. Fa ahoana? Za mbola te hialanenina. Hialanenina ny amin'inona se? Ny amin'ny orosoa ry Dadatoa. Eny fa tandremina efa manaonao foana any a. Tsy misimonga ane lolo ao anatin'io farihy se. Mangeriana izany resaka reo ato izany e. Ay, tonga indriko. Resaka olon-dehibe na torombeva fa tsy resa zaza koa ry fandana indrilo mandeha. Dia mba hoe olon-dehibe lava e. Mazava ho azy ka. Fa ilo loharandry amin'izay sakafo fa efa masaka ka. Eny indray ariko. Aza atao be sirany a. Eny tompoko. Natolotry ny malay misaraka groupe-nareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mystère Nambomiadana. Tantara nosoratan'i Landry Steven. Novelomin'ny Tovo, Volana, Landry Steven, Clément Saloy ary Finiavana. Nandray fiosana totosa Tovo Andriambololona, studio Miprod. amin'ny heriny anio ny fizarana faharosady farany. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.